Hivavaka sika tompoko. Dia rahalahy za raha voninahitra no atolotra anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, ary manatom-pisaoranao noho ny amin'ny fahavelomana nomenao andray amin'izao maraina vaovao zao. Misaotra betsaka ny amin'ny fitahinao anay tsirairay avy, raha namakivaky an'iny alina izay, alina izay aliko ny fahafatesana nefa nanihonao ny herinao sy ny fahatsaranao, anomenao maraina vaovao ao anatin'ny hery sy tanjaka. Mankasitraka feno Jesosy ary misaotra satria mbola tsy hainainao mivatsinao indray izay izao maraina izao. Ka dia tahio ny sabatan'olona, tahio ny isa-tokantrano, raha ndre ny hafatrao, hoentiny azahoana hery raha makivaky izao tontolo izao, tontolo andro izay velarinao eo anoloanay. Ary dia tahio ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, mba hitondra ny tena fahatsaranao feno, hitondra ilay fahazavana. Dia mamelany heloka hatrany ary mamindrafo aminay, aminao irery ihany no azonay fanantenana ho famelan-keloka. Dia misaotra Jesosy eo, aleloia, amen. Dia ampifaliana hatrany ry havana no iarabanantsika nahatratra n'izao taona vaovao zao io, ary dia mbola manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy. Ny vady izay nomeny Tompo antsika dia izay ho hitantsika ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona. Jaona 2:20, andininy fahatelo amby telopolo. Jaona 2:20, andininy fahatelo amby telopolo. Ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki fa izao efa naresy an'izao tontolo izao. Amen. Fahatsiarovana sahady sisa riavana izany taona 2024 izany, ary ny teny nanakoako nandritry ny andro farany tamin'iny taona iny dia ny hoe samy ho velonaina ka ho tratry ny taona vaovao 2024. Ary dia misaotra ny Tompo isika izay miaina izao vady izao fa velona hatrapamonjena, ary na ny ankonantsika na ny lavitra na ny akaiky dia samy velonaina avokoa, ka indro fa miriaria satria roa andro sahady izay no nodiavintsika tamin'ity taona vaovao ity. Dia raina ny Tompo amin'izany. Fa raha tonga aminao izao fanontaniana izao hoe nahoana moa ianao no velona, tampoka aminao izany fanontaniana izany no mivantana ihany koa. Ka mahatonga anao anontany tena tokoa hoe mba fantatro tokoa moa ve hoe nahoana aho no velona? Ao kanefa ianao ry havana tsy handainga amin'ny tenanao, ka mpaherery tena amin'ny hevi-diso eo amintsika miaina izao vatsy izao tokoa ange dia maro no manatanjona goavana be, ka ilaza ao anatin'ny hoe ao anatin'ity 580 sy 300 andro io ho diaviko ity ve tsy mba hatsangana an'izao aho, mitsodrano anao tokoa ny tenako ho tanteraka aminao izany. Fa tandremo re, fampitory teny dia manambara ombenombeny ao am-boky izay nosoratany fa zava-poana ange ho izy izao rehetra izao hoe. Alay sary an-tsaina ange ny toerana misy amin'ny Bartimeo Jambe tamin'ny andron'i Jesosy mba mindrafo aminy. Miantsoantso izy mandra-pandren'i Jesosy ny feony, ka nanontany anatona azy sy nyresahany taminy ary nanasitranany azy. Tahaka ny anio Bartimeo Jamba koa isika rehetra ry havana, raha tsy manana antom-pisiana saingy manana loharanom-pamonjena tahaka azy koa, ka ny fiantsonan'i Jesosy mandrianao izy ary te hampanatona anao ka hiteny hoe matoki. Tonga amin'ny teto amin'izao tontolo izao mantsy Jesosy mba hampahery anao sy hanome anao ny antom-pahavelomana. Ary noho izany dia ny fanontaniana ary tsy ny hoe nahoana ianao no velona, fa ny hoe ho aniza no antony hahavelomanao, ho aniza no hahavelomantsika mandritra n'ity taona 2024 izay velarin'ny Tompo eo alohantsika ity. Fa raha tsapanao
Fa ho an'ilay mitondra famonjena no hahavelomanao dia afaka mandany ny andronao mandritry ny ity taona ity miaraka amin'i Jesosy ianao. Dia izy ilay mahafantatra ny tena mampangitahitanao no sady tianao fatratra no feno antranao ary manana zavatra kendrena aminao. Ary tsarovy fa rehefa izy tokoa no tena ahavelona anao dia efa manankina amin'ny zavatra rehetra ianao. Ary io ny obolana hoe hakino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavrary izay kasainao. Satria ilay efa antoky ny havelomanao no ilaza aminao mandrakariva hoe matoky. Hoy ny voalaza ao amin'ny epistily nosoratan'i Jaona voalohany, 4:4-5 ka hatramin'ny 10 hoe Andriamanitra dia fitiavana. Izao naneho ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanan'ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavany, tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka nandraha ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Dia ny olona rehetra Andriamanitra riavana. Saingy ny olombelona moa dia manohitra azy mandrakariva amin'ny toetrany ary dia miseho amin'ny endrika fitiavana feno famindrapo izay mitady antsika izany fitiavan'Andriamanitra izany. Hoy ny kristianina anankiray hoe nandritry ny fotoana ela tao amin'ny fiainako dia niady mafy mba hahita an'Andriamanitra sy ho dia azy. Tsapako anefa ankehitriny hoy izy fa nandritra izany fotoana izany dia izy Andriamanitra no mitady ahy ary maniry aneo tamiko ny fitiavana. Rehefa meky ny fahotantsika isika ka matoky an'i Jesosy Kristy dia hita fa miandry sy mandray antsika ny fitiavan'Andriamanitra. Miandry antsika mandrakariva izy ary tsy mba mety sasatra. Afaka manokatra ny fontsika ho amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany isika ka tsy hatahotra na ho voaelo, tsy mikatona velively ny varavarana raha manatona na miverina amin'Andriamanitra isika na dia menatra sy reraka ary manatahotra azy. Miandry ny verenantsika aminy Andriamanitra ka maneho ny tenany amin'izay manatona azy. Izy no ray izay mamihana antsika eo amin'ny sandriny ka manao fanasana ho antsika. Araka ny voalaza any amin'ny Luka 5:20. Zava-dehibe sy fahasambarana izay miavao isan'andro ny fanekeny izany fitiavana izany sy ny fiantorana amin'ny iray. Mandeha ary raha makivaky ity taona 2024 ity isika riavana dia hanavao hatrany izany fanantonantsika azy izany ka ndraisany an-tanana ny ho avintsika iray manontolo ary mbola hiteneneny amintsika hatrany foana hoe matoky. Fa inona moa no mety manakana ny tsy andraisana ny fitiavan'Andriamanitra? Voalohany indrindra dia ny tsy finoana, izany hoe ny tsy fatokiana an'Andriamanitra sy ny fisalasalana amin'ny fitiavany izay tanteraka sady maro. Ary izay no mahatonga ny zanak'olombelona hananao foana ka hikaroka fitiavana hita maso sy vonjy-maika kanefany fitiavana mamitaka avokoa. Etsy andaniny ihany koa dia ny fiezahantsika samy rery amin'ny rerintsika ny tenantsika izany. Araka ny voalaza tery aloha dia tsara ny manatanjona raha vao manomboka toy izao ny taona fa tandremo ny maneho an'izany ao anatin'ny herin'ny tena samy rery ka androso tsy manana an'Andriamanitra. Fa izany ange no tsy hatratrara ny fitiavan'Andriamanitra antsika satria tsy manery izy fa kosa mbola manolotra antsika maimaim-poana izany izy ankehitriny. Izao no vavahady ho Jesosy. Tafiditra tao amin'ny efitrano fianarana iray ity volikely ary toy ny voafandrika izy tao satria mihidy tsy azo ivoahana ny varavarankely. Ary ny varavarambe anefa dia mifanolotra amin'ny lalantsara iray tsy ahafahany mivoaka velively. Niezaka ny hamoaka ilay volikely ny mpampianatra sy ny mpianatra ka nandroaka azy anatona lalana tokana azahoany voaka.
ilay karazana varavarankely madinika iray izay. Mitahotra ilay voronkely ka miezaka miandositra teo amin'ireo varavarankely fitaratra izay mamitaka azy ihany. Ela vao tojo ny tena lalana ahafahana mivoaka izy ka lasa nanidina soamatsara tany ivelany. Isika olombelona rehetra izay tsy mitodika amin'Andriamanitra na mandao azy dia tahaka n'ilay voronkely teo avokoa. Tafiditra ao anatin'ny fantsokiny filana sy ny fanirian-dratsy izy ireny. Tsy manam-pifaliana na fiadanam-po intsony ny kristianina izay manalavitra an'Andriamanitra. Ny tsipiny moa dia mitoetra mandrakariva ao ambanin'ny fanameloana mandrakariva. Tandremo ary fa na dia mamirapiratra zavatra mampirehetrehitra zavatra mahafinaritra aza ny devoly dia tahaka n'ireo varavarankely fitaratra izay mamitaka ihany izany, tsy mitondra ho amin'ny tena fahafahana velively fireny. Ny fahafahana mantsy dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay toy ny varavarana mitondra ho amin'ny fanavotana. Tena afaka ny olombelon'Andriamanitra. Na dia voatery mampatahotra azy ireo aza ny fitiavany mba hitadiavany famonjena. Na tsy mpino ianao, na mpino vilalana, dia Jesosy irery ihany no an'ny lalam-pamonjena ho anao ka mila mitodika faingana aminy ianao. Ry hava-malalo amin'ny Tompo, indray mpimaso dia ifampiaraba noho ny taona vaovao 520 indray isika raha sitrapon'Andriamanitra. Fa vitanao samby irery ve ny hamakivaky ity taona ity? Ireto 513 andro dia avintsika ireto, lavitra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanatrehany anao. Andeha hiaina amin'ilay fitiavany mandrakariva, ka navao ny fanoloran-tenantsika isan'andro mandritra ny androm-piainantsika. Ka hibebaka sy hifony eo hatrehany ary dia tadio fa ho lavorary izay rehetra ho kasaintsika. Amen. Ivavakintsika Tompo. Mankasitraka feno indray Jesosy ny amin'ny hafatra ao fa matetika tokoa rehefa miandoha tahaka an'izao ny taona vaovao dia ny hoavinay maha olombelonanay ny tanjonay, fa vitsy izany mitsinjo ny aina amin'ny fitiavanao izany ka hanatona anao bebe kokoa. Hanavao ny fiainanay ao anilanao ry Andriamanitra fanahy masina. Nefa dia fantatrainga fa eo aminao ny tena misy an'ilay fiavaozana tanteraka. Tianao vaovao isan'andro ny fanahinay, ny aminay Ray manontolo. Dia misisika ianao, manao izay rehetra tianao atao ianao amin'ny herinao mba hampavao anay hiainanay amin'izany fahanavaozana izany. Tsy mahefa an'izany izay raha tsy ianao mihitsy no hiasa atao anatinay. Ampio ary izay hamakivaky ny tontolo andro, miara-dalana aminao, miaina aminao fanahy masina, ary hatsapanay foana fa eo anilanay ianao. Ka na iza reto ondronao, zanakao malalanao, iaona amin'izao tontolo izao dia matoky Jesosy fa hibitsika aminay tsirairay avy foana ianao, mba tsy handananay amin'ny herinay fa hanaovanay ny sitraponao, ka hitenenanao foana hoe tia ny lalana ka izory dia hita fitsaranao amin'ny fanahinareo ianareo. Ary dia matoky Jesosy fa na iza hanavao ny fiainany sy ny fanoloran-tenany eo anilanao dia ho raisinao ampitahiana foana ka hitenenanao androany dia androany hoe matoky fa sao efa naresy an'izao tontolo izao. Ary ho tononao ny tsirairay aby ny tso-dranonao masina ka hitenenanao hitahianao ny Jehovah ka hiaro anao. Fa mirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao. Nandratra ny tavany aminao Jehovah ka hiteny aminao foana hoe asa matahotra fa zao ombanao mandrakariva. Matoky fa zao hiara-dalana aminao hatramin'ny sakao mandrakizay. Tolotrainao ny dera sy ny hatsara ny finahitra, fa ny fahatsarana sy ny fahasoavana omeo anay tsirairay avy izay niaonana teto androany. Saotra Jesosy io. Aleloia. Amen. Dia mahery izy daholo ry hava-milalo amin'ny Tompo, samy tain'Andriamanitra.